Rehefa malagasy tsy mialonjafy, tsisy anavantsaranga na ara religiosy na ara kulturaly na ianareo ray aman-dreny na ianareo zanaka zoky zandry anabavy sy rahalahy. Tolorako anareo ny arahaba ombam-pirariantsoa, arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy, salama samiaho tsara, akory samsoa. Hanao ny zavatra izay fanaontsika isanandro isanandro mo isika dia ny mizara ny zava-misy sy mizara vaovao mandalo ao a Madagasikara. Famelohany idirantsika amin'izany zavatra rehetra izany dia mbola toy ny mahazatra atsika foana abonné ny chaîne tsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona foana ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne tsika. Anisany tena nandona ny fony mpakafinjakatiana ary tsy zakan'izy ireo ny fanakianana izay nataony Koto lehilahy Mahitsoambo. Manoloana n'izany zavadrehetra izany dia indro ny tonga ny heviny i Koto lehilahy Mahitsoambo. Ento amin'ny tondranareo azy ny fiainanareo fa torohevitra fotsiny hoy ny Koto. Tsy hanana fivoaran-tsaina mandramatinareo raha ny fanatisme sy ny manque d'objectivité no itondrana amin'ny fiainana. Izao ve ny pozina tanan'olona mahay clavier, izao ve ny pozin'olona multi instruit dia tsy azo kianina io satria artista idole nareo. Ary tsara ho fantatranareo fa tsy mpanalaza ohatranay io fa dimampolo taona professionnel mba ampiakaro ny référence fa multi instruit zany dia ry Prince Jean-Jacques Goldman hoy hatrany izy nilazany fanehoan-keviny. Dia izao miteny objectivement no kianina sy henjehina amin'ny fomba rehetra. Io fanatisma io ihany no eritreretiny sasany fa Rajoelina dia mampandroso ary Ravaly dia tsisy ohatrazy raha mbola président dia miaramaty amin'ny teny daholo ao ny gasy. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Koto lehilahy Mahitsoambo manoloana ireo malagasy izay tsy mahazaka kianina rehefa olona tiany sy ankafiziny no resahana. Fa ny hafa manaraka izay ho resahantsika kosa dia mpanao trafikin-jaza mangany ivelany ary olona miisa valo no voasambotra. Raha ny vaovao mikasika an'ity fanondranana zaza ity moa dia tratran'ny polisy tao amin'ny siranam-piaramanidina Ivato ny vehivavy iray 24 taona tamin'ny 12 Jolay 2024 raha ny kasa hanondrana zazavavy kely vao 7 volana ho an'ny Gabon tamin'ny sidina Ethiopiana Airlines. Nisandoka ho reniny ilay zaza izy, saingy fantatra fa navoaka tamin'ny akan'ny mpitezaka amboty iray tao andrenivohitra ilay zaza rehefa natao ny fanadahadiana. Nokaramena 3 tapitrisa ariary io vehivavy io mba hitondra ilay zaza raha ny nambarany. Ny ray tsikombakomba taminy tao anatin'izao raharaha izao ny mpanao taratasy hosoka, ny mpikaroka zaza, ny mpampiatrano ireo vehivavy misandoka ho reniny ilay zaza ary ny mpitondra ilay zaza mivoaka any Madagasikara. Raha araka ny loharan'mbovao izay hita tao amin'ny polisim-pirenena malagasy mikasika an'ity raharaha ity moa dia olona valo no efa voasambotra amin'ity raharaha ity ary mbola mitohy ny fikarohana ireo sisa izay mety mbola ho tafiditra amin'izany. Napetraka any amin'ny akany sahaza azy ilay zaza taorian'ny fizaham-pahasalamana natao azy ho atolotra ny fampanohavana ireo voasaringotra rehefa vita ny fanadahadiana savaran'andro. Fa ity anankiraha ity kosa dia teny amin'iny 67 hektara iny somalianina sy jibotianina tsy nanana taratasy nahafantarana azy ka voasambotra. Vondron'olona teratany somalianina sy jibotianina izay tsy manana taratasy ahafantarana azy ireo no nosamboriny zandaro avy ao amin'ny brigady Antananarivo Ville tetsy amin'ny faritra 67 hektara tamin'ny alatsinainy 14 Jolay lasa teo. Nahatratrarana rongony sy nahitana vatisoa tao amin'ny trano fonenan'izy ireo rehefa natao ny fisavana. Koa satria voalazantsika moa ny mikasika ny zavatra izay nolazaintsika teo dia ndeha arisika ilaza kely ny fanamariana izay nambarany filoham-pirenena teo aloha Marky Ravalomanana. Niroborobo ny eramady tamin'ny fitondrako hoy Marky Ravalomanana. Nandritra ny taona 2 sy 7 nitondrako dia niroborobo sy natanjaka ny era Madagasikara ary tena nanamaraka ny fiandriana amin'ny pirenena. Nisy ny fifanarahana tamin'ny consulting tamin'ny 2 ka nanomboka teo dia ny hamodery
naterina sy nahanahomby ny orinasa hoe ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Taorian'ny 2024 dia rodana tsikelikely ny era Madagasikara ka nahatonga azy tafiditra anatin'ny annexe be ny vondrona Européenne ka tsy nahazo nanitsaka ny siranam-piaramanidina Européenne. Ary io dia novaine Madagasikara Airlines io ndray vao maika potika tanteraka ankehitriny hoe hatrany nambarany ity filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ity. Rehefa avy nilaza sy niresaka ny mikasika aniny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana iny moa isika dia ndeha ary sika hilaza kely ity zavatra izay tsara ho fantatra ity. Mikely Kalaknikov nanenena ny tongotra amantanana ny namorona basy Kalaknikov AK47 teraka tamin'ny 10 Novambra 2017 tao Korea i Mikhail Kalaknikov. Teo amin'ny faha 20 taonany izy no nirotsaka ho miaramila tamin'ny taona 2017. Mpamily fiara mifono vy izy ary nandray anjara tamin'ny ady lehibe faharoa. Naratra mafy vokatry ny ady anefa i Mikhail Kalaknikov tamin'ny taona 2017 ka voatery nijanona nahagitra tao amin'ny toeram-pitsaboana. Nandritra ny io fotoana io no nitsirihevitra ny hamorona basy mahery vaika ny tenany. Noforonony tamin'ny izany ilay basy fantandaza magnerantany izay nampitondray ny anarany Kalaknikov. Talohan'ny nahafatesany anefa dia nanoratra taratasy milaza ny tao ampony izy no lazainy tamin'izany fa nanenina tanteraka izy namorona ity fitaovam-piadiana nahafaty olona antapitrisany ity. Mahatratra 20 tapitrisa isa mahery ny basy AK47 namboariny izay miparitaka manerantany. Raha mikasika an'ity Kalaknikov ity moa dia tamina 13 Desambra 2022 izy no nodimandry teo amin'ny faha 47 taonany. Izany moa anisany zavatra izay tsara ho fantatra ka zareo kely aminareo ato izay nanenina tongotra amantanana ny raha lehilahy nanamboatra io fitaovam-piadiana mahery vaika io satria tena nahafaty olona maro. Koa satria niresadresaka ny mikasika aniny Mikhail Kalaknikov iny isika dia ndeha ary sika hiresaka kely ny mikasika la vanille. Araka ity hitantsika amin'ny sary ity moa dia efa avy tanimponina sambava asantanana tsara toy izao ihany koa ny la vanille. Tsy miafina amintsika intsony ary efa iaraha mahalala fa ity volo fanondrana ity izay tena mitotongana tokoa ny vidiny ankehitriny nefa dia tena fiveloman'ny tokantrano maro amin'ny ireo toerana tena ahitana azy. Anisany tena nahavelom-panantenana ny gasy tamin'izany fotoana izany ny hoe hiakatra 2.1 ny vidiny kilao la vanille nefa indrisy tao vetsovetso izany ary lasa nofo mangina. Na dia eo aza izany zavadrehetra izany dia mbola manantena foana izy ireo indray androany dia mbola hiakatra ny vidiny la vanille ary mbola ho tsara ny vidiny la vanille. Fa amin'izao fotoana izao sy ankehitriny kosa dia mbola mijanona ho vetsovetso ary mijanona ho nofo mangina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay moa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misisisy. Zay fa tsala veneny resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.